Apokalipsy toko faha 12. Lovia voalohany ny Vai. Apokalipsy toko faha 12 ny andininy voalohany sy faharoa. Ary nahare feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho, nanao tamin'ny anjely 7 hoe: mandehana ahidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia 7 feno ny fahateheran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tandroviany tamin'ny tany. Dia nisy vai ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Lovia faharoa, ny ranomasina novaina ho rà. Apokalipsy toko faha 12 ny andininy fahatelo. Ary ny faharoa nampidina ny tandroviany tamin'ny ranomasina. Dia nody rà tahaka ny ràny olona maty ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy. Lovia fahatelo, ny loharano novaina ho rà. Apokalipsy toko faha 12 ny andininy faha-4 hatramin'ny fahafito. Ary ny fahatelo nampidina ny tandroviany tamin'ny ony sy ny loharano, dia nody rà ireny. Ary nahareny anjelin'ny rano aho nanao hoe: marina ianao ilay ankehitriny sy taloha dia ny iray masina, satria efa ny tsara toy izany ianao. Fa ny rany olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia rà kosa no nomenao hosotroiny, ary tandrifiny ho azy zany. Ary reko ny alitara nanao hoe: eny Tompo ô, Andriamanitra tsy toha, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Lovia faha-4, hafanana migaingaina. Apokalipsy toko faha 12 ny andininy faha-8 sy faha-9. Ary ny faha-4 nampidina ny tandroviany tamin'ny masoandro. De nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy, ary mainy hafanana be ny olona. De ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy, sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Lovia faha-5, haizina tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia. Apokalipsy toko faha 12 ny andininy faha-10 hatramin'ny faha-11. Ary ny faha-5 nampidina ny tandroviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia. De tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona ny tsakotsako ny lelany noho ny fanaitainana. De ny teny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaitainany sy ny vainy, sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Lovia faha-6, noritina ny ony Eufrata. Apokalipsy toko faha 12 ny andininy faha-12. Ary ny faha-6 nampidina ny tandroviany tamin'ny Eufrata ony lehibe. Dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireo mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Anaty foniteny, fanomanana any Aramagedona. Apokalipsy toko faha 12 ny andininy faha-13 hatramin'ny faha-14. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto 3 tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahy demoni ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao, mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toha. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ary nangonony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Haramagedona ireny. Lovia faha-7, fanambarana ny handravana ny Babilôna. Apokalipsy toko faha 12 ny andininy faha-17 hatramin'ny faha-20. Ary ny faha-7 dia nampidina tandroviany tamin'ny rivotra. Dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: vita. De nisy helatra sy feo sy kotrokorana, ary nisy horohoro-tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny, tsy mbola nisy horohoro-tany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vaky ho 3 toko, ary rava ny tanànan'ny firenena maro. Ary Babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra, mba homena azy ny kapoaky ny divainy firehetan'ny fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony.
ary nisy havandra vavety ny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja ny talenta iray avy. Ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny havandra, fa lehibe loatra izany loza izany.